Alahady faha-efatra amby roapolo ny volana novambra taona 2024 amin'ny kafalina trano iray toko lasy toko vavy no etsidinan'ny tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana amaheriko asaina ampanajantsika anaraka izany hatramin'ny farany atolotra antsika ihany koa ny arahaba isa tokantrano. Iresaka misimisy ny taranja baolina lavalava isika amin'ny teriva ity ny Maki de Madagasikara ny tiana horesahana satria dia andray lalao iraisam-pirenena isika amin'izany taranja baolina lavalava izany ny alahady izao etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Tamin'ity herinandro ity ary dia nampahafantatra tamin'ny fomba ofisialy izany fisiny izany lalao izany ry zareo eo anivon'ny Malagasy Rugby teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Kanina teo aloha zany raka 2019 zay ionatsika sy andraisantsika ny Nigeria eo amin'ny kianjabean'ny Mahamasina amin'ny 1er décembre zany izy io zany de éliminatoire voalohany zany andraisantsika ny ao anatin'ny groupe A zany ny ao anatin'ny groupe A moa de averiko foana fa tsy groupe A le taloha araka ny fieritreretan'ny olona zany le izy fa groupe A ao anatin'ny 16 équipes eto Afrika zany. Tsisy tsony zany le hoe groupe B, groupe C taloha zany fa ekipa 90 zany no mandafitra ny reo ekipa ao anatin'ilay CAN 2019-2020. De tsika ao anatin'ny groupe misy ny Namibia, Zambia, Nigeria ary Madagasikara. Ty lalao fantsanaty zany zay mitsana eo zany dia tsy tafiditra anatin'ny de mitsana mihitsy zany dia mandeha any amin'ilay phase zany quart de finale zay eonan'ny zay maharesy eo zany de Namibia de Zambia. Ary zay moa zany ny tena zava-dehibe hoe andraisantsika ty lalao voalohany ty satria ho averin'ny rugby Afrika aty amintsika indray zany ny fitokisany amin'ny resaka famaroan'ny mpijery baolina zany ka raha ohatra ka mandesy eto tsika zany sady tonga maro ny mpijery baolina amin'ny kianjabean'ny Mahamasina dia ho atao eto amintsika lay quart de finale zany zay eonatsika amin'ny Zambie zany ary Namibia. Zay zany ny tena mazava-dehibe an'ilay match atao amin'ny 1er décembre io. Ary raha mijery nareo sahala amin'ny ahoana ny fahitanareo fahavononan'ireto mpilalao antsika reto zany zay efa nandritra ny fotoana maro na manana n'ity lalao ity zany ary raha niara-batana, niara-tsaina, niara-moraly efa vonona avokoa.